Mbola tanora. 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 Faly miarabanao manaraka ny fandaharana. Miaraka aminao eto anio, feno, fara, miarimo. Anio no anarantsika ny toy ny fampianarana hoe inona no ataonao fiainana. Andea mitambara rivazantanio ni aku fatsara anajaziza alia kalaza nitukuleive fafenu iriaza Jehova masine Situani retuvizahai manunjikiani ruai derada virai nifuna sinieri fana isainaku umenya nawireri kanzakaku kalaza nitukuleive fafenu iriaza Jehova masine Kapena inji yanao itumpunai Kapena mahakeji saya asuanai Namisito mangidi ni fitujana su Nisai nasi safidi malakiana tukoli Alia kalaza nitukuleive Fafenu iriaza Jehova masine Nalirandanitani izao nilazanao Kabetsy talany nivonina izao Kuira fiderana ventesina izao Aleluia osana barasuana Alia kalaza nitukuleive Fafenu iriaza Jehova masine Efa matotra ve? Tao amin'ny hôpitaly niresaka i Joël sy Michel ary Françoise dia mbola tsy nahatsiaro saina. Misorapetsaka amin'ny fahatongavandoro Joël. Zao to tena manahy mafy amin'ny Françoise. Ary nankovotra mihitsy any aho nefa tsy mitsahatra ny mivavaka ho azy koa. Sika rehetra ne samy mivavaka ho azy fa tieto dokotera. Manahoana ianao dokotera? Efa mba nanahoana izay Françoise? Manahoana nareo?
efa ny tsara ve izy dokotera sa ahoana? Zany hoe aleo ry ianao ndre matoy Michel manaraka aho entiko mijery azy fa ny mahafaly ahy aloha dia efa mahatsiaro saina ny vadinao e. Ay, misaotra an'Andriamanitra izany. Aleo andrasaka eto nareo. Mandrosoa ry aty andre matoy Michel. Raha ny tena marina aloha dia misy fahasarotany kely ihany mahazo azy e. Angamba kosa tsy hafaty azy zany. Ka tsy haiko raha hitanao izay nahazo azy fa ny ranjony ny vohitsaky ny camion. Tena somary sarotsarotra ihany aloha ny tratra nahazo azy e. Eo amin'ny fandriana voalohany io izy. Françoise, manahoana ianao zay? Tena faly mahita anao mahatsiaro saina. Reraka mafy aho zandry Michel. Tsy mba nisy tadidiko anie zavatra rehetra anseho e. Tsy aloha avelako iresaka vetivety eo nareo. Ary asa dia mitsanila loatra fa raha matoy vadinao mbola mila fialan-tsasatra maharitra. Saingy lazako kosa ilay namanareo ody fa fotoana mbola tsy azo mangina izao. Misaotra betsaka dokotera. Manao ahoana ny ankizy ao ry Michel? Efa nalala ny nahazo avy ery zareo? Mbola any am-piasana ny Paul ary sara indray lasa nakany amin'ny namany. Fa itenina ny angavy andro pastera mivady ampilaza azy menada. Fa efa mba manahoana ianao zao? Mbola tena reraka mafy aho. Saingy tsy hitako firy izay mahazo aho. Afa-tsy ny tongotra izay tsy afa-mihetsika mihitsy. Nijanona fotoana fohito amin'ny Françoise Michel ary rehefa mivoaka izy dia mifanena tamin'ilay dokotera teo an-dalantsara. Saika hijery anao mihitsy raha mise. Mba afaka manaraka any amin'ny bloc vetivety ve ianao? Mandrosoa ary mipetrapetra azafady. Misaotra dokotera. Tena mampanahy mihitsy any ny tongony. Milaza izy fa volobe ireo ary tsy vita ny manitsika izany. Eny e, marina izany. Araka ny fanlazaiko anao dia vohitsaky ny fiara tanteraka ny tongony. Eny tokoa. Fizao e, misy zavatra tsy maintsy ambarako anao. Fa ino izany dokotera? Ireto ny valin'ny fitarafana natao azy. Tsy maninona asehoako anao. Hitanao, io ny tongotry ny vadinao ankavanana dia tia ny taolana. Ndray marina. Tena potipotika izany. Ohatran'ny ino kapohina tamoka anotra. Amin'ny ankapobeny dia izao no mahazo azy na ny tongotra ankavia koa ary dia ohatr'izao. Fa inona tokony atao amin'io dokotera? Mbola azo-tsaboina ihany ve ratra ireo sa ahoana? Raha fijeriko azy aloha toa tsy ho afaka ny andeha intsony ny vadinao satria taolana tamin'ny tongony nipotika ka tsy ho azo amboarina intsony. Tena ratsy be izany. Efa fantany ve momba izany dokotera? Mino afa tsapany ny mahasarotra be ny ratra mahazo ny ranjony ary mila anaovana fandidiana ihany mba hanamboarana izay azo amboarina ka tsy maintsy tokony ilazana mialony amin'izany izy. Fa saika maty anie vadinao raha mise nefa mila manaiky izay mitranga. Manaiky? Azoko tsara amin'ny mahazo anao sady ankehitriny koa tsy mora mihitsy ny fiainana ho anareo indrindra fa ho amin'ny vadinao nefa resaka ifanaovany Joël sy Etienne. Joël, aiza ianao izay? Nahita asany aho. Tena tsara sa ahoana? Inona izany lazainao? Fa hoe nahita asa aho amin'ny latsinain'izao dia manomboka. Fa taiza ny nahitanao an'izany ary asa inona? Hitanao le orinasa mpanotrano ery akaiky ny tsena iny? Ay any. Izany hoe mitady mpiasa birao zareo hikarakara ny vola ary koa ny zavatra rehetra ara-taratasy. Nandeha teny aho dia tonga tao amin'ny orinasa io. Sady ry zareo koa kay efa nitady mpiasa manana traikefa ka tonga dia niraisiny ahy. Ary marain'io any nasainy niverina tany ka avy hatrany dia voaray.
Tena vaovao tsara izany retienina ary Andriamanitra ny saorana fa namaly vavaka ao antsika tokoa izy. Izany tokoa. Tsy mitovy amin'ny tao amin'ny baky aloha ny karama fa na izany ary dia ara-drariny ihany. Sady tsy miasa alina koa na hoe miasa sabotsy. Efa afaka mba miaraka aminareo vady aman-janako indray azy io mba afaka miaraka maharitraritra isika. Tena mahafaly izany retienina. Nivantana tany Andretiany ny Michel raha vao avy any amin'ny hopitaly. Michel retenina ny tonga aty e. Manahoana ianao ry Michel ary efa mba nanahoana izay Françoise? Manahoana ianao retenina? Tsy kivy aloha izy e. Na dia reny aza no miseho. Fa miala tsy mibetsaka ary Joël raha tsy afaka mijery azy ianao. Tsy mbola navela ny dokotera nitsidihanyolon-kafa aloha izy teo amin'ny 2 andro. Tsy manina re izany ry Michel, efa tsara aloha raha tsy kivy izy. Izany tokoa. Sady tsy ho ela dia epositrana izy a. Zao anie ny olana e. Tsy afaka nihetsika intsony ny tongony. Fa ahoana ry Michel? Zany ho votsaky ny fiara tanteraka anie ny ranjony ary tsy afaka andeha intsony izy. Tena mampalelo izany ry Michel. Misy zavatra azonay atao ve hanampiananao? Raha izao indray mbola tsy hitako firy. Sangy raha vao mivoaka ny hopitaly izy dia tena mila ny fanampianareo. Fa Roviana no afaka mitsidika azy izay? Tamin'izao ny ala tany natongavany pastera mivady tao. Nefa tena risy tanteraka. Tsy haiko izay atao hiatrehana izao zava-mitrango izao. Izany hoe tsy azoko mihitsy anie ny natongavana izao aminay. Efa matotra ve? Ary izao no fiainana mandrakizay dia ny mahafantatra anao izay Andriamanitra tokana sady marina sy Jesosy Kristy izay efa nirahanao. Jaona 7:7 andininy 7.
manampody namana ao Jesosy nanome na diavoky fatratra zanora reraky zahay ao ambony ny mapeza ia kinany anay ao antany karakaina nisy olo marobe tsy manampody namana ao Jesosy nanome. Tsika rehetrarehetra ireo zany mpitantana any an'Andriamanitra avokoa tsika. Ity zany raha za aloha mivoaka avy any an-kibo tsy tonga de nanao an'ity fa ty zany aniza an'Andriamanitra ty de asainy tantanako ty satria izy nanome any zavatra rehetra de evero amin'izay zay rehetra nananareo. Mpitantana zay omen'Andriamanitra fotsiny tsika rehetra ireo. Nomena be ianao de mpitantana an'izay, nomena kely ianao de mpitantana an'izay ianao. Zany hoe zay rehetra nananao sy zay eny aminao io de mila nevitr'Andriamanitra ianao hitantananao azy. Fa raha tsy ao anatiny zay de ahoana? Zay le fiainana tsisy tanjony sy maninona sy mandeha am'izao fotsiny de rehefa ny amin'ny farany izy de inona ny hafaran'ny fiainana? Tsy mahita tsirony izy. De amin'ny fiainana mangidy indrindra. Fa ny zavatra zay tsy everitsika mihitsy de zao, mifaly amin'ny namana zay omen'Andriamanitra ny eo amin'ny toko faefatra andiny fasefika hatramin'ny 12. Zany hoe fitahiana manokana omen'Andriamanitra atsika ny hafa. De ina ny lazainy amin'io toko io? Raha lavo izy misy mpanarina, izarana ny hafaliana, miara mizaka ny fahoriana, zay nanomezan'Andriamanitra ny hafatsika. Zany tena mila ny hafa tsika, de tena mahasoa atsika ny hafa. De fitahiana sy fanomezan'Andriamanitra ho atsika koa zany, na ny ankohonana io, na ny ray aman-dreny io, na io namanao eo akaikinao io, de ahasoanao sy ny fiainanao rehetra. Raha zay no izy de zao, ny tena fiainana dia tsy misy afa-tsy ny miaina amin'ny fiankinana sy ao amin'ny fanarahana an'Andriamanitra. Zay le fiainana faharoa manahoana zay? Zay le fiainana faharoa miaraka amin'Andriamanitra. Miaraka amin'Andriamanitra teo anatin'izay maninona ihany koa? Mahay mandray zay omeny sy mahay mankasitraka zay atolony eo amin'ny fiainana. Raha fehezina zay aloha de zao, ny zavatra rehetra dia avy amin'Andriamanitra. Ny fiainantsika, ny fiainanao io zany andrano de zao, fandraisana sy fivokisana zay rehetra atolotr'Andriamanitra fotsiny. Mandray de mivoky amin'izay. Ny fiainana de misy antony, misy dikany, misy hafaliana, raha Andriamanitra zay mahalala tanana no ivo ny fiainantsika. Manope ny masoko ho amin'ny tendrombohitra. Manope ny masoko ho amin'ny tendrombohitra. Manope ny masoko ho amin'ny tendrombohitra.
miaronao tinavelany gozozoany ny tongotrao tsy horendrenany ny piaro anao miaronao abajany famonjena abajany famonjena mayopiny masuku wamini tendumuita mayopini masuku wamini tendumuita ni maswasna melianao nuni anjuna ni bulana nuni alina nuni alina ni maswasna melianao nuni anjuna ni bulana nuni alina nuni alina manome ny zavatra rehetra Andriamanitra satria manana fahalalam-po izy. Zany hoe Andriamanitra manome dia ny ataontsika mandray. Raha zay izy dia ahoana? Ny fiainana mihitsy koa zany natao izarana amin'ny hafa. Anisan'ny fierovana anao amin'ny fiainanao zay tsy anderery eo amin'ny fiainana. Fa raha vao mandeha rery eo amin'ny fiainanao ka tsy mijery ny hafa dia inona no fiainanao fotsiny? Mbola hitantsika izay rapitso. Lasa anangon zavatra fotsiny. Dia efa tsy mahay mijery hafa tsy ny teny. Dia tsy mijery ny hafa dia ahoana? Le fanangonan zavatra fotsiny no heverina amin'ny fiainana. Dia ny alana amin'izay ahoana? Manolotra ny mahay mizarany amin'ny hafa. Debe ny azo izarana amin'ny hafa. Fa aiza? Zay ananana, zay aso ny hafa. Fa ny olona izay tsy mijery hafa tsy ny tenany koa ny fiainana dia olona tsy mahay mahita ny fiainana, tsy mahay mahita mangirana. Nomen'Andriamanitra ianao dia zarao amin'ny hafa koa zay. Satria izay mihitsy ny fiainana izay. Mahay mitodika amin'ny hafa. Tena nataon'Andriamanitra iainany fiainana isika dia fiainana miaraka aminy. Dia ny olona voy indrindra sy tena maty antoka indrindra dia zao ny olona tsy mahay mankasitraka an'Andriamanitra amin'izay omeny. Rehefa tsy hainao ny mankasitraka an'Andriamanitra amin'izay omenanao dia zao aminao mangidy ny fiainana. Tsy mahita fiadanana izany mihitsy ianao, dia tsy mahita rirany mihitsy. Dia ahoana ny fiteninareo tanora azy? Tsy manino ozy nareo? Tsy tafavoaka. Ny anareo moa nafoizina fa tsy teo vizanareo milaza azy. Ahoana ilazanareo azy? Zay. Satria nahoana? Fiainana tsisy an'Andriamanitra. Raha fitininy izay rehetrarehetra izay dia izao. Ny olona manana an'Andriamanitra ny tena tokony iaina feno. Fiainana tsy mahantra. Ny antsika manko ny mahantra dia izao le tsy manana na inona na inona. Fa ny fiainana mahantra dia izao fiainana tsy mahay mahita sitraka amin'Andriamanitra. Fiainana tsy misy hafaliana mihitsy. Tsy mahita lafy tsarany mihitsy. Izany no antsoina hoe fiainana mahantra.
fa na misy azany eo mpitoroteny ahoana manana fananana be diabe de tsy mahita mangerana izy de inona ihany zany le fiainany mahatra ihany ny fiainany mbola mahatra ihany ny fiainanao na anananao aza ny zavatra rehetra nefa tsy hitanao ny tsirony de tsy hitanao ny mahatsara azy tiako vakitsika ny mpitoroteny toko 2:17 ny tena mahavaly ny fiainantsika dia zao no ambarany tenin'Andriamanitra mpitoroteny toko 2:17 toko 2:17 azafady toko 2:17 mifaliry zatovy dia ny mbola tanora ianao ary aoka ny fonao ampifalifaly ianao amin'ny andro fahatandranao tena mahavaly ny fiainana miaraka amin'Andriamanitra io mankafy ny fiainana miaraka amin'Andriamanitra dia hoana le lazainy eo ambany eo kanefa tsarofany amin'ny farany ianao dia maninona ho tsarainy ny tena fankafizana ny fiainana dia zao mankafy ny fiainana ao anatin'ny fahamasinana izay ny tiany atongafany eo ambany eo izany hoe ao amin'ny fahamasinana no tena iainana ny fiainana misy fiany misy tsirony tsarovy ary fa tsy misy olona afaka hivelona indroa eto ambonin'ny tany indray mandeha ihany dia ho tsarain'Andriamanitra any amin'ny farany dia mino ve ho tsarain'Andriamanitra andalo fitsarana ny mino fa tsy ho elohina fa zay rehetra nataontsika kosa dia ho tsarain'Andriamanitra mandalo fitsarantsika fa tsy ho elohina intsony fa zay rehetra nataontsika dia ino no andalo fitsarana iny inona ny antony dia zao ino no anomezan'Andriamanitra valy ny fiainantsika rehefa any an-danitra engany eka tsika rehetrarehetra samy ho any an-danitra tsy zay rehetra ho rehetra koa ny makaiza tsy zay rehetra ny makany raha andany ny fiainana ary dia atao ahoana no andaninan'ity fiainana zava-pony ity dia anjarantsika mametraka fanontaniana olaninao amin'inona ary ny fiainanao io fa 70 na 80 taona ihany io dia na io misy heviny na io tsisy heviny na io misy raisina na io tsisy raisina ny eo anelanelany tsisy dia iza le fiainana tafavoaka sy misy raisina le miaraka amin'Andriamanitra ny ao ambadika izay tsy misy fanomezan'Andriamanitra ny andro havelomanao androany raha mbola tiano ho velona 70 na 80 taona ianao mbola fanomezan'Andriamanitra koa zay dia hoentinao makay izay fanomezan'Andriamanitra izay dia ankasitrao izay omeny sy hitondrany anao fa ny fiainanao io dia misy antony misy dikany izay tsy tonga saina avelao tsy tonga saina any izay mbola eritreritra andeha hoe ny anany fiainana zao avelao izy ho any ino ny mbola maritanao ny fiainanao androany dia andana makany aloha dia aza sarisaritina mihitsy fa avelao izy andeha any sao dia anao koa ny manaraka azy any fa zay no heverina eo ny fiainana alao izy andeha fa ianao iaino amin'ny tena fanarana an'Andriamanitra ny fiainana dia ho fiainana feno fifaliana ny fiainanao raha hitanao amin'Andriamanitra ny fiainana dia andana makany fa rozy ianao hoe tsy eo ny fiainana dia andana makany koa safidy io tsisy azo terena amin'io mihitsy fa safidinao io safidinao no misafidiny mandrakizay ianao androany ozy ianao hoe aty ny safidiko dia andana ary
soratra masina tsy manery anao mihitsy. Babanao sy ny mamanao ny manery anao iahoana. Tsy maintsy manao an'ity fa Andriamanitra mampisafidy malalaka anao. Safidio ny fiainanao mandrakizay. Dia safidio ny ampitsonao. Safidio no avonao. Fa tsisy manery anao amin'izany raha ny soratra masina. Dia mandehanany amin'izay verinao hoe fiainana. Dia ny soratra masina mametraka mazava fa zao. Tsy misy fiainana mangirana ary tsy misy fiainana tsara fa tsy ao amin'Andriamanitra. Dia tsy azo fatorana ianao raha mbola tsy mahita an'izay. Fa raha tonga saina amin'izay ianao dia makao. Fanontaniana raina roa raha tena tsy atritsika. Somary miteny anarana dia amin'izay sady fantatry ny hafitsika. Ya. Fanontaniana? Andriamanitra tsy miangatra. Ya, manatombo amin'ny hafa. Ya. Zao zany fanontaniana hoe indraindray zany tsika eo ohatra zany mahazo zavatra dia na le olona nahazo zavatra zany na indraindray le olona miresaka aminy eo manao hoe ianao kosa tena ny angaran'Andriamanitra na za koa miteny hoe za aloha ny angaran'Andriamanitra mihitsy. Dia ny tiany olazaina zany hoe ho tokony ho fomba fiteny ve zay sa tokony ho ahitsy sa diso. Iza no amaly an'izay ary? Eny ary? Zany hoe le teninao voalohany teo miaraka ny valitenao dia ahoana? Tsy fahatakarana? Tsy fahatakarana na fahalalana an'Andriamanitra ny mahatonga an'izay ozy. Ya, arafintsika izy rehefa avy eo. Efaliana? Atsika rehetrarehetra io tahiny daholo. Ya. Ya. Ya, misaotra ny faliantsika. Vonina. Dia avy eo misy anankiroa ato avy eo. Ya. Ya. Dia rehefa fanontaniana manao hoe atao ahoana zany le fomba fiteny? Ya, saotra ny vonintsika. Atao aloha dia avy eo makato tsika. Mbola tsy mahatadidy anarana fa miala tsiny. Ka mandrany misy tsy
azo teny farabe le izy koa araky ny eritreritra zany ny efa zay indraindray ny fomba fiteny de tsisy amitsika angamany hoe tena ohatra zany hoe na 100,000 ny anankiray de na 50,000 de tena tezitra amin'Andriamanitra mihitsy hoe tena tsy rariny koa zao Andriamanitra mety hoe li zany hoe fomba fiteny indraindray fa hoe zay fa tsisy hoe tena hoe vonitra amin'Andriamanitra ya toky naraka efa voalaza ny vona teo ny tiako tenenina fa mafisy kely ihany ohatra amin'ny filazanjalatatsy hoe ndray nahazo 100,000 ndray nahazo 50,000 fitahina le nahazo 100,000 fitahina ihany koa le nahazo 50,000 de tsy miangatra Andriamanitra amin'izay fa hoe izay ny sahaza ho anao zany raha 100,000 menanao de izay ny sahaza ho anao raha 50 menanao de izay ny sahaza ho anao de le fomba fitenenana zany tsy hitako indray zay ao ambara amin'izay fa raha ohatra anahy de tsy miteny aho fa misaotra an'Andriamanitra fotsiny nasana zay koa eny ary ho fitenitsika aloha zay rehetra zay satria so de efa mihoatra zay lananketotsika ao anatin'izay rehetrarehetra zay nefa de tsarovy fa ny isam-batan'olona de tompona andraikitra ny amin'ny fiainany tompona andraikitra ny amin'ny fiainanao anao fa io tsy azonao ahilika amin'Andriamanitra fotsiny hoe de tino nataon'Andriamanitra ho aho tompona andraikitra ho amin'ny hoavinao ianao de tsarovy fa tsy mitovy mihitsy ny hafaran'ny olona mpitaingy tamboho sy ny olona mifofo mianatra aza manao nofinofina-dala tsy mitovy mihitsy ny hafaran'ny olona mandany ny androny amin'ny revirevo izy nareo tanora sy ny olona mametraka ny fiainany hoe zao ny tanjom-piainako tsy hitovy ny hafarany zany aza manao fiatoandro tompona andraikitra ny amin'ny fiainanao ianao de zay ny nanaovantsika an'le taratasy ny fiainona manokana iny hoe aizakay ny fiainanao io androany de mizotra makaizy io afaka heri-taona makaizy io afaka 5 taona manana tanjona ny amin'izany ve ianao de raisan-tanana ny fiainanao tsy azonao ahiloko amin'Andriamanitra ny fahadisoana nataonao tsy azo ahilika ao amin'ny hafa io fa fiainanao io de raisan-tanana fa rehefa kosa ianao tena miaraka amin'Andriamanitra tsy midika zay hoe tsy mandray an-tanana ny fiainanao tsony ianao misy zavatra ataonao amin'ny fiainanao Andriamanitra miaraka aminao io raha zay rehetrarehetra zay natambatra de zao fanomezan'Andriamanitra atsika ny fiainana fanomezan'Andriamanitra anao io mahatanoranao io ahoana ny tondranao azy
raha misy fanontaniana tianao apetraka amin'ny zoky rasolonjatovy Celestin izay nitondra amin'ny fampianarana dia azonao apetraka teny izao. Afaka miantso azy ianao amin'ny 034 17 480 16. Raha mitady fampianarana kosa ianao na mitady ny CD misy ny fandaharana dia afaka miantso anay amin'ny 034 47 887 11 na ny mail fbb.svm@gmail.com. azonao atao koa manatona amin'ny vatana eny amin'ny edisiona vaovao mahafaly Antsahabe ampitany Kinela na miantso ny 033 75 521 01. Ny tompony hitahanao lalandava mandra-pionindray ary. Mbola tanora. 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 Mbola tanora.